Andriamanitra. Namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra. Dia teo ny fanan'Andriamanitra, teo ny fanahy masina. Rehefa amorona Andriamanitra, amorona zavatra anankiray ngezabe, dia tsy maintsy eo ny fanahy masina, tsy maintsy eo ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia manana fanapahana ma-Andriamanitra mpamorona azy. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly eto eo amin'ny Genesis 1:1-5. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra tambonin'ny rano. Taiza hoy ny fanahy masina? Tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Rahalahy sy anabavy androany, rehefa isy zavatra hoforonon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, isy zavatra hoforonon'Andriamanitra amin'ny tokantranonao, amorona zavatra goavana, zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Rehefa amorona zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia alefan'Andriamanitra aloha ny fanahy masina, alefan'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra. Omba eo amin'ny fiainanao, hiaraka eo amin'ny fiainanao. Raha resy lahatra manaova amen na mafy amin'izany. Amen, amen, amen. Andriamanitra tsy mamoroporona zavatra fahatany. Tana, saika itony vavolombelona. Ia inona zavatra nataon'ny tompo tao inona? Io dadanay. Aleluia, ny oviana. Androany zany niantsanatra dia satria zany examen dia nanolorany teny tao amin'ny Baiboly dia nataony tahy tompo. Kanefa nivavaka be ho azy mihitsy anao maly. Tena mivavaka zay tena. Vavaka be taboty. Mihitsy ny finoanareo le omaly hoe tena tsy maintsy miovy dada. Miovy ye. Aleluia. Lasa nefa izy nasika be zany teo aloha. Ye, mitreritrerina foana dia nanaovanareo le vavaka distance be omaly le niaraka masina iny. Ye, tamin'iny mihitsy. Tena izy ary tsy mameranay mivavaka mihitsy. Tena tata betaka tata Jesosy Pasteur Hery Tiana betaka tokantranonay. Aleluia. Tata Jesosy. Tompo zany ka. Tena Efa hiabiasika le examen le zanaka. Zay tena efa hoe ahoana ny atao. Nandefa vola izy mbola tsy atatrany fa nandefa vola be izy dia nanome an'izay zavatra izay dia nateneko mihitsy zany tsy vavolombelona ao amin'ny Pasteur. Aleluia. Ie, name vola dia nitody-drano name salamofy 38 tena io kinendry fa mizana io kinendry dia saisay nefa izy tena mikontra fivavahana Pasteur tena mikontra anay zay raha tsy avelany. Aleluia. Dia tayo maray man vavolombelona. Inona ny vaovao mahafinaritra ao iny? Hitana olona any Mpaminany dia dorovavo andro fa tena sikana siva teto amina teto tena teto amina monjana fa tena sikana tanteraky izy. Ie tena lasa robotra tena mihinana tena sy mihinana anaka. Fa rehefa nivavahana taty dia nefa natao am-piangonana dia tena sikana verina normalina mihitsy. Oviana ny sikana. Aleluia. Aleluia. Androany. Fa narary izy efa ray volana teo izy narary fa androany efa tena salama be tena. Le vavaka malinareo le hoe
ampiasao ny tanana fa tonga de misy hery ny tananareo misy fahefana. Amen, tena tanteraka reny de tena tanteraka ray aman-dreny. Halleluja. Zay no nidresakakolobelona fa de misy fetsabetsaka e. Halleluja, mbola ho ampiasain'ny tompo de sitana tsara le olona. Tena resy lahatra hono izy de miakavitsy fa Sitana tsara sainy. 12 eo izy zao no nanatinatika fa mivavaka isakany sabata sy mandeha isaka isaro le olana rary de fa hoe tena resy lahatra. Maherezy. Amen. Maherezy, mampamangy. Ye, seta. Yo. Zay pasteur le omaly le avy any am-piangonana iny de ira pasteur le vadiko manendrika be manentikana am'le fivavahana tonga taty an-trano am'izay satria maly le zanako misakanany hoe aza mivavaka ozy ala ozy izy le zazakely tsy mivavaka tonga taty an-trano de na vao niala tao am-piangonana de niantso izy aozy izy misy vola napetrako nefa izy mana hoe tsy hanome vola tsony. Halleluja, nametraka ny ray izy de reko de vola kely ozy izy sady izy manao teny malefaka kely tena kasia fanakasina mihitsiny izy efa tam'izay izy manao teny marary de dary mety tsena de mikipakita be izy de anao moa zany de mandeha de nanao teny malefaka nanao teny malefaka be izy maly de tonga tatratrano be de reko nametraka vola 10 alina izy ambola latabatra de reko tonga de nahandro vary ho anay mianaka akoho izy. Maneke androany fa isy zava-baovao maneke zay mangetaheta zay mino rehetrarehetra isy zavatra vaovao ny zava-baovao rehetrarehetra de avy amin'ny fanay masina averiko indray mandeha ny zava-baovao rehetrarehetra de avy amin'inona hoe avy amin'ny fanay masina izy maniry zavatra vaovao eo amin'ny fiainana mitenena mino an'izany afanay masina miandry an'izany afanay masina fanay masina le Andriamanitra mpamorona amen amorona zavatra vaovao amorona zavatra vaovao oya hoe amorona zavatra vaovao eo amin'ny fiainam-pitiavana halleluja io vavononao potika io afaka soloana vavony vaovao io halleluja ny zava-baovao rehetrarehetra zay antsangan'Andriamanitra de inona ny alefa mialoha fanay masina rehefa andefa fifoazam-panah'Andriamanitra ampiasany apôstôly izy reo apôstôly roa reo de na miepietra azy Jesosy aza miala eto Jerosalema alohanareo fa misy zavatra mbolomena anareo tsy inona koromena azy io fa ino izy io fanay masina tsotra le antony anao zava-baovao Andriamanitra anakana zava-baovao Andriamanitra de tsy navelan'Andriamanitra ialo Jerosalema aloha ry Petera reo apôstôly reo fa tsy maintsy niandry n'inona aloha izy reo fanay masina androany ny fiangonana vaony oloko teny aniko amin'ity 29 martsa ity isy zava-baovao eto amin'ity fiangonana manerana ny Madagasikara manerana ny komina rehetrarehetra manerana ny fokotany rehetra manerana ny fahatany rehetrarehetra anao zava-baovao anao zava-baovao anao zava-baovao halleluja anao zava-baovao fanay masina roapolo taona lasa zay nisin'ny fiangonana vaony oloko raiky amin'ny roapolo taona lasa nisin'ny fiangonana vaony oloko nanao délivrance any napalaza atsika nivavaka ho an'ny marary napalaza atsika nanao sarindony napalaza atsika napalaza atsika dia misy fahagagana ny fiangonatsika
fa teneniko amin'ny fomba ofisialy anao zava-baovao ndray Andriamanitra anao zava-baovao ndray Andriamanitra anao zava-baovao ndray Andriamanitra manerana ny Madagasikara ny pasteur rehetra maro amin'ny pasteur no efa manana fanomezam-pahasoavana maro amin'ny pasteur no efa mandroka devoly fa zay pasteur mino rehetra dia tsy fanaovana délivrance fotsiny tsy vavaka ho amin'ny mararitsony fotsiny tsy le fahasoavana nananao fotsiny ao aorianan'ity séminaire androany ity izava-baovao amen 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 ny fanahy masina dia mamorona zava-baovao efa eto izy rehefa nao zava-baovao Andriamanitra dia mandefa ny fanahy masina izy zay le fanahy fiton'Andriamanitra zay niteboka voalohany Andriamanitra mpamorona izy inona hoe zavady Andriamanitra mpamorona izy faharoa ny fanapahana ananany hoy ny voalazan'ny baiboly agny amin'ny Efesianina 4:1 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana dia amin'ny fanaratsy azy eny amin'ny rivo fanaratsy eny an-drivotra inona ny asan'ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina dia manapotika ny fanjakan'ny aizina zany ny asan'ny fanahy masina zany ny fanapahana ananany manapotika ny fanjakan'ny aizina manapotika ny fanjakan'ny demoni manapotika ny fanjakan'ny devoly manapotika reo herin'ny maizina rehetrarehetra Efesianina 4:1 le vakitsika teo 4:1 fa lay orany famaniriana miandry mafiana tompo
Amen. Masa place. Hallelujah. Ralasiana bavy. Isava-bovo iforona eo amin'ny fiainanao eo. Alléluia. Alléluia. Izy ny tena afaka mino an'izany izy. Ampianatra anareo an'izay a. Alefaso ny fanay masina elo lalana. Alefaso ny fanay masina elo lalana. Fa raha vao melo lalana fanay masina, misy zava-bovo mitranga eo amin'ny fiainanao eo. Amen. Faharoa, ny fanapahanana amin'ny fanay masina dia izao, miady amin'ny fanaratsy sy eny amin'ny rivotra. Ahoana hoe azafady? Miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Raha ohatra ka voafatotra ny toka ny vadinao, dia tsy sermonina amin'ny mamahany io. Aza mena sermonina izy. Hoe ny anareo efa tenenina fahajanony ty toko ty, hitoko io ampididoza anareo. Tsy mahafaka ny vadinao amin'ny toko zany. Satria ny vadinao voafatotra ny toka io, dia tsy ny toka tsony mamatotra azy, fa misy hery-maiziny fanaratsy mamatotra azy. Raha voafatotry ny rongony ny zanakao, dia tsy hainao mively azy amin'ny karavasy sy ny fekibo, ny mahafaka azy amin'ny rongony. Tsotra le antony, satria efa misy inona mamatotra azy, fanaratsy mamatotra azy. Raha voafatotry ny sigara ianao, dia tsy nierinao intsony ny manalanao amin'ny sigara io, satria efa misy fanaratsy mamatotra anao ao amin'ny sigara. Ka na miezaka renao hiala, afaka ianao sa tsy afaka? Tsy afaka. Ny fanay masina dia nalefa. Fanahy miady amina fanahy. Averiko, fanahy miady amina fanahy. Averenao izay? Fanahy miady amina fanahy. Raha voafatotry ny fijangajangana ny vadinao, ka efa imbeda be izy nitratranao nijangajanga, mampirafy, dia nifona taminao, mifona fa tsy hanao tsony, mifona fa tsy hampirafy tsony, mifona fa hiala amin'ny vehivavy iny. Avy eo izy tazanao ndray, miverina ndray amin'ilay vehivavy, miverina ndray amin'ilay lehilahy, dia tady io fa tsy ny ranomasonao ny mamahany io, tsy ny fitarainanao ny mamahany io, fa mila fanahy miady amina fanahy. Misy fanahany demonia ao, dia mila inona ianao miady amin'io? Fanay masina ny afaka hiady amin'io. Oraisin'ny fiangonana rehetrany izany fanapahana izany, hidinao anatinao izany fanapahana izany. Tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Ho afaka ny vadinao, ho afaka ny zanakao, ho afaka ny fianakavianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Resy ny fanaratsy rehetra. Ireo avanao voafatotry ny fanompoantsampy, ireo fianakavianao voafatotry ny fomban-drazana, fivavahana amin'ny razana, ny rafozanao voafatotry ny hery-maizina, manomboka androany hariva hijoro vavolombelona ianao, manomboka androany hariva hijoro vavolombelona ianao. Oresentsika hiasa ny fanahy masina any amin'ny rafozanao, any amin'ny tanàna misy anao. Tovy alleluia. Alleluia. Afaka mijanona ianao. Mino an'izany ve ianao azafady? Afaka mijanona eto amin'ny 3 frère ianao androany. Mety any Ambohimalaza any ny tanyrazanao, mety any Akadinandriana any, mety any ambanivohitra Mahanoro any, fa eto ianao no mivavaka hiasa ny fanahy masina, amany havanao any. Ho afaka mitromba, ho afaka mitromba fianakavianao, ho afaka mifamosavina, ho afaka amin'ny herin'ny demony. Halleluja. Halleluja. Ho afaka ny tanyrazanao, ho afaka ny tanyrazanao. Raha ianao tsy navahany io hatramin'izay, mety ny telefônina ny zareo ihany ianao ny teny manao hoe miovanareo ao, hajanony ny fanompoantsampy, fa tsy mety afaka izy. Mety nyresaka tamin'ny fianakavianao ianao, miovanareo ao, hajanony ty trombanareo ty, hajanony ny adalanareo, tsy mety afaka izy. Mampahery ianao a, misy herin'Andriamanitra hiainga avy eto amin'ny fiangonana misy ianao, misy herin'Andriamanitra hiainga avy eto amin'ny fiangonana misy ianao. Hitodika ny herin'Andriamanitra amany havanao,
tovy alleluia. Ny zanaka voafatotsy ny rongony, ny vatinao voafatotsy ny toka, minoy enao, minoy enao. Izy fijorona vavolombelona iainga avy any aminareo reo. Amen. Enoy zaho tsy teny marary intsony. Ahoana hoe tsy le teny marary. Isarakisika mivady raha mbola misotrosotro toka eo anao. Isarakisika raha mbola anao antenao. Tsy zany. Raha mbola tianao ny vadinao, raha mbola tianao ny zanakao, ny herin'ny fanahy masina dia fanahy miady amina fanahy. Fanan'Andriamanitra miady amin'ny fanahiny demony, mandresy ny fanahiny demony izy. Tovy alleluia mafy zany. Haleluya. Haleluya. Sinateka mafy. Rehefa tonga tetỳ tany Jesosy dia izao ny teniny. Izao ny famantarana anaraka izay mino handroka ina ozy izy. Demony amin'ny anarako. Demony amin'ny anarako izy. Izao ny teniny Jesosy. Indro manome fahefananareo. Fahefananareo. Anitsaka mena rana sy maingoka. Ary andresy ny rehetra nanany fahavalo. Horaisinao io herin'Andriamanitra io. Dia anitsaka ny herin'ny maizina, anitsaka ny maingoko, anitsaka ny mena rana, anitsaka ny herin'ny fahavalo reto. Amen. Alleluia. Haleluya. Zany ny fanapahana, zany ny fanapahana. Ty ampahery anao a, ianao tsy olona mampalahelo zany, ianao tsy olona mampalahelo zany. Zany. Ozy izy ianao manao hoe pastera, niavako manompo sampy daholo, ny fianakaviako jentilisa daholo, tsisy mivavaka atao vao ny oloko ny fianakaviako. Enjehany zareo amin'ny fivavahana, mbola mamady drazana daholo reo. Tena zao ny ataon'ireo, tsy tiany mihitsy a pastera le mivavaka ty, makalainy zareo a, ahilikilikily zareo a, any zao zareo amin'ny ty ririniny ty, andeha ilalao fatindray. Androany ianao ibaiko, osoninao ny herin'ny devily rehetra, osoninao ny herin'ny maizina rehetra. Amen. Ty tsiketo, ietsika ny herin'Andriamanitra sy fanahy masina ao anatinao. Ka io famadian-drazana no makomaniny zareo atao amin'ity taona ty, rava amin'ny anara-maherin'i Jesosy io. Amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Alleluia. Eno zao. Tsy mila miteny ianao manao hoe zaho ny pastera raha vao tsy tongany dia tsy mahazo anjara lova, zaho ny raha tsy tongany dia hoarina tsy ho zanany intsony. Tsy mila miteny an'izany, fa ny fahefana ao aminao, ny hery ao aminao. Entanao no mibaiko, rosoloko ny herin'ny famosaviny, ny filalaovam-paty rehetra, ny herina fanompo-tsapo rehetra, misy herin'Andriamanitra hiady, hietsika ny herin'Andriamanitra. Haleluya. Mafonteka ho an'i Jesosy. Alleluia. Zany ny fanapahana mampanjaka, le fanahy fiton'Andriamanitra. Alleluia. Zay no teboka faharoa. Fanapahana, fanahy miady amina inona izy teo? Fanahy miady amina fanahy. Zanako voafatotra ireo. Tsy mila manome sermona azy tsony ianao, tsy mila miteny azy tsony ianao ajanony ny toka. Iady tsika androany, tsy maintsy ho resy ifanaratsy mamatotra ny zanakao, ifanaratsy mamatotra ny vadinao. Voafatotsy ny loka ny vadinao dia ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina mahazy amin'ny fomba mahagaga. Halleluia. Fahatelo, ny fanapahan'ny fanahy masina dia mitondra fahagagana sy fanasitranana. Ny fanapahan'ny fanahy masina, zay ny maha-Andriamanitra feno azy, zay vita n'Andriamanitra ray, zay vita ny Jesosy, dia vita amin'ny fanahy masina ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao famantarana izao no anarak'izay mino, ametra tanana, anina tsara hoe? Metra tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny. Ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny. Ohatra ny tapaka kely ndraika izy ao, mandeha tsara, misy tapaka kely sy tiana. Ho anareo le aty amin'ny faritra rehetra, raha afaka miditra amin'le amité s'appelle temple de la foi bypass, rehefa hitanareo tapatapaka ny amité s'appelle international dia amité s'appelle temple de la foi bypass idirana itsika aty amin'ny faritra rehetra
fa tiany mba azo antoka mety tsy de tena tapatapaka dia ao zany nareo no mitsofoka. Manomana retour ray amin'ny téléphone koa mety. Manomana retour ray. Tsara foana misy téléphone anankiroa dia raha sanatria tsy mahazo raha ny sary dia mba le feo raisinareo rehetrarehetra eo zany. Fahatelo ny resako teo dia hoe ny fanahy masina dia mpanao famantarana sinina izy teo fahagagana ary fanasitranana. Jesosy raha tete ambonin'ny tany dia zay marary rehetrarehetra ny eona taminy na inona retiny dia nositranony Jesosy, nodioviny boka. Alleluia. Alleluia. Nampahiratiny jamba, natsangany Lazarosy tamin'ny maty. Vitany Jesosy zany. Ary rehefa hiala Jesosy dia nampananteny irahako aty aminareo ny fanahy masina. Ary ozy izy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Fa maninona Jesosy no niteny hoe izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Asa izy iny Jaona toko 10 Jesosy no niteny an'iny. Inona natonga Jesosy niteny hoe ny asa ataoko no ataony koa? Tsotra le antony. Raha hiala ho Jesosy irahako aty aminareo ny fanahy masina. Ary zao ny teniny, zao famantarana zao no anaraka izay miny, ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Rehefa fien'ny fanahy masina ny olona iray, fien'ny fanapahany fanahy masina ny olona iray, miaraka amin'ny fanahy masina ny olona iray, dia tsy io tananao io tsony ny tananao, fa io tananao io misy herin'Andriamanitra mahery vaky. Amen. Misy herin'ny fanahy masina mahery vaky. Avita zany. Ary vao mametra tanana amin'ny marary ianao dia tsy mitovy amin'ny tanan'olombelona tsotra ny tananao, fa tanana misy fahefana, tanana misy hery. Amen. Ny Baiboly tsy niteny hoe zao famantarana zao ny anaraka na pasteur na évangéliste na missionnaire na bishop fa ny mpinotsotra tsy mahazo. Zay ve ny soratany tao hoe ny mpinotsotra tsy mahazo? Zany izy. Fa famantarana anaraka zay ina ozy izy? Zay mino. Zay mino. Ary nampifanarahany ao hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, ary ametra tanana marary dia ninona? Dia ho sitrana. Inona le hoe miteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy, miteny amin'ny fiteny tsy fantary, fen'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina. Ary avy eo ny tananao misy inona? Misy herin'Andriamanitra. Zany na tonga amin'ny Petera, nazavaiko teto zany toriteny zany tamin'ny tapabolana. Nisy fotoana Petera mandeha teo Jerosalema foana, eo akianjany Jerosalema foana Petera mandeha isan'andro. Misy lehilahy malemy atranakibon-dreniny. Lehilahy manahoana hoe? Malemy atranakibon. Hitany zareo eo foana eo am-bavahady, tazany eo am-bavahady eo, fa tsisy nininona azo ny ataony. Fa rehefa nanomboka nandray mibatisa ny fanahy masina, nanomboka nandray ny batisa ny fanahy masina, feno ny fanahy masina. Tsy Petera lay olona tsotra intsony, tsy lay Petera olona tsotra intsony, fa Petera extraordinaire. Ty ampahery anao hiasa ao anatinao an'izany fanahy masina izany. Dia tsy lasa le Saoly tsotra intsony ianao, tsy lasa le Brigitte tsotra intsony ianao, tsy lasa ilay Patrice tsotra intsony ianao rahalahy, fa olona misy zavatra ao anatinao ao. Alleluia.
masina androany lavaka mamodika sy matsenao lala satana lala falapanany amin'ny rivotra lala falapanany amin'ny rivotra demony korotana fanjakany devoly menjera eny amin'ny abakabaka menjera ny fanjakany satana kotanendroany fanapahany devoly eny amin'ny rivotra menjera ny fanjakany demony naran jesosy menjera ny fanjakany demony naran jesosy rava menjera ny fanjakany demony yala menjera ny fanjakany demony rava menjera ny fanjakany demony torany amin'ny afony fanay masina amin'ny anaran jesosy lefona menjera lefna menjera ny fanjakany demony fanapahany satana menjera fanapanany amin'ny rivotra amin'ny anaran jesosy menjera amin'ny anaran jesosy menjera ny fanjakany demony fanapanakana ny connexion amin'ny anaran jesosy menjera amin'ny anaran jesosy ny anaran jesosy misy sodra tompo kasitraka jesosy amen mazao place alléluia alléluia mafonteka tenenny eo anilanao tenenny eo anilanao mikorotana mihitsy ny tevoly korotana mihitsy ny tevoly misy fahefana tady ny fomba rehetrarehetra mihitsy satana hoe ahoana satria fatany enjera ny fanjakany amin'ny anaran jesosy alléluia alléluia zao fohan'ny ranomaso ny antony enohy tsara mission faharonan'irana any jesosy dia nampafantatry fa ilain'ny mpino ny fanahy masina nampafantatra fa maninona hoe nampafantatra fa inona hoe ny fanahy masina tsy any an-danitra fa ny fanahy masina eo anilanao eo amen enohy tsara ty tantara ty Jehovah Andriamanitra ray dia any an-danitra naniraka ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy tompo hoe ty ambonin'ny tany telo taona sy tapany nanaovan'i Jesosy ny asan'Andriamanitra firy taona Jesosy nanao ny asa telo taona sy tapany teo amin'ny telopolo taona teo izy maty telo amin'ny telopolo taona maherikely teo Jesosy maty izy telopolo taona nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra ary ny baiboly dia milaza fa niakatra eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa izy aiza izy amin'izao fotoana zao eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa any an-danitra any izy no mifona ho atsika mivavaka ho atsika eo anatrehany ray fa raha any izy dia zao ny teniny indro aho ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga n'inony fataperana zao tontolo izao fataperana izao tontolo izao tsy Jesosy mivantana akory no miaraka amintsika ety fa inony fanahy masina no irahany any anaty tomobile ianao dia miaraka aminao an'ny fanahy masina amen matory ianao amin'ny alina dia miara-matory aminao eo amin'ny fanahy masina amen ao amin'ny tranonao ao misy ny fanatia ny fanahy masina mahery vaika amen zany mahatonga amin'ny mpamosavy tsy tafiditra ao amin'ny tranonao tsony raha vao nandray fanahy masina ianao halleluja halleluja mafonteka jerenareo zavatra hitranga manomboka eto ny tomobile hitondranao tsy ho azony devolokasiana intsony satria misy fanahy masina hiaraka aminao amen na aiza misy anao dia hiaraka aminao mifanatia amin'ny fanahy masina halleluja oya mafonteka ataoviteka misy fahefana zay ny mahandriamanitra fanahy azy zay ny mahandriamanitra fanahy azy azonao ivavahana tsara fanahy masina teneniny eo anilanao azonao ivavahana tsara azy ivavahana tsara ny fanahy masina azonao ivavahana tsara taky ny ivavahantsika amin'ny Jesosy ivavahantsika amin'Andriamanitra ray misy fotoantsika Jehovah Andriamanitra rainay zay any an-danitra mety tsara zany vavaka zany rainay eo zay any an-danitra mety zany afaka mivavaka amin'ny ray satria Andriamanitra iray ihany na dia miseho amin'ny endrika anankitelo azy amin'ny sehony amin'izao vanim-potoana izao dia tsy ilay nisehony tamin'ny andro nandeha tety ambonin'ny tany tsony fa miseho izy amin'ny alalan'ny fanahy masina amen
Tanandrisy Pasteur Itorovavolombelona afa le toriteny maly iny tena nandray zavatra tena fahasoavana be. Alleluia. Za moa zany tia navatiaka Abinanahary aty alefana be ambanivohitra be aty de nanaraka tamin'ny Facebook le toriteny Mpaminany iny. De za narary ao amin'ny fo koa ohatran'ny zavatra tena marary fa nandritra ny 3 taona zay. De raha vao mihetsika io fo koa de misy zavatra manindrona rehefa misy fihetsem-po zany ohatra tezitra na faly de ohatr'izany foana. De marary de betsaka ny olona maty taty aminay ohatrohatr'izany le aretiny de efa nietresa hoe ho faty koa zany ho aza de hitako tsony ty hoe ahoana na ahoana. De misy toriteny iny omaly de tena hoe tsy naheninina tsony anomboka maly folakandro andro de za tena Itorovavolombelona vasitana. Alleluia. Tena ienina afaka tanteraka. Tena afaka bisa hoe Itorovavolombelona satria tena mino fa tsy miverina tsony zany aretina zany. Mino tsara n'le toriteny omaly reny ianao? Tena nino ary tena hoe tena nientanentana ny koko tena hoe tena faly de isan'andro na de misy zavatra hoe mahataitra kely anahy fotsiny ary de manindrona be foana ny eo amin'ny ilako akavia eo amin'ny foko e. De efa matory amin'ny alina ohatra seposepoka zany foanany de ena alina azo natory tsy misy azanjy eo tena hoe tena sitraka tanteraky. Teony eo tena hoe tena tsapako tena hoe zavatra tsy mbola nandalo teo amin'ny fiainako mihitsy le izy hoe tena za zany efa de fa hoe tsositana tsony e. De afaka tanteraka. Fotoana omaly iny nasitrana anao? Iny fotoana omaly iny hoe tena hoe tsy fanamasina ao tena yes tena faly de zay tena hoe za hividy crédit aho de antony Pasteur fa tena sitrana. Ka za efa tena niandry anareo foana androany tontoloko. Rehefa de mahafinaritra zany e. Yes, ohatran'ila tena aderina mandeha. Mandeha apana tena isorana fa tena hoe tena mamangy anahy mihitsy ny tompo hoe. Sorana ny tompo hoe. Mahafinaritra fa de mampamangy de mirary soa e. Ohatrandrindry. Jesosy manasitrana tahin'ny tompo. Dia voninahitra hoan'Andriamanitra. Efa 4 taona nafarary anao zay 4 taona? 3 taona ny tena natsapako an'izay 3 taona miainako tao anatin'izany aretina zany. Ino omaly iny anao vao tena natsapa an'izany afaka zany? Tena afaka tena hoe tena tsy henoko tsony. Betsaka zao androany zavatra nahafaly anahy tsy henoko mihetsika tsony de marary eo amin'ny foko ao. Tena hoe afa. Mahereza ny mabapadiso. Avy any Akadinanahary nareo Ie, paroasina Akadinanahary zay. Any akaikina Kazobe zany? Tia andrefana mahitsy. Eny Ambohimasina zany, Ambohimasina. Andrefana Ambohimasina. Tahiny tompo Pasteur. Tahiny tompo mirary. Fiadanana Pasteur. Ie, Itorovavolombelona Pasteur. Analavasy amin'ny devoly. Misy aretina vonto be fa tambany Hery Tiana. De tena voto be mihitsy. De raisy mitiandro iaho. Hoe tena vonto efa namainka ny nonoko mihitsy ilay izy. De efa nidina tamin'ny ilako ty. De tsy anaty fitambavatra manontolo tsy nahavaina mihitsy. Fa le tsodrano le nataon'le mpaminan'Andriamanitra iny hoe zavatra miova ny rariva androany. De tonga taty an-trano le izy de nagada be fa mbola tsy teo an'le voto be tao ambany elika aloha no mivoaka ny nana fa mbola niditra fotsiny. Fa nivoaka tany amin'ny fivoaha maloto ny nana. Raha marina zany efa tokony efa ho faty mihitsy e.
le herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina miasa dia mivoaka tany amin'ny malotony na maloto satria volongana be teo ihany le tao ambany elo ampifindona moa fiainam-bavaka moa ny asa fanahy masina dia vaky le izy afaka kelikely le tao ambany elo Alleluia. vao vaky nefa tany ambany aloha zany mandeha le mana dia vaky le izy dia mifoaka avany potipotin-javatra ohatran'ny taratasy loza ohatran'ny hoe taratasy potipotika zany no voaka tao Le tana fivoahana. tato amin'le elika le misy an'le izy satria tao ny fingezavetontry dia tsy voateriny dia ny fehezany dia vo zany le izy hoe tokony hivoaka teo dia fanahy masina zany efa miasa tamin'ny fomba takatra mieritreretina mihitsy hoe any mandeha le zavatra aloha le nana efa nameny tsy avatsaka nandeha tany ambany tany am-pivahana dia voninahitra n'Andriamanitra fa efa mety tsara zao dia Alleluia. Dia efa nibetsaka mihitsy nivoaka be tena fahazakana be mihitsy